Lafim-baovao manasongadina indray kosa ny fifidianana be ny tanàna izay ho tontosaina amin'ny faran'ny volana Jolay ho avy izao. Raha ny fantatra dia candidat ao anatin'ny commune Antananarivo renivohitra hifaninana ho isan'ny candidat zany natolotra ny fikambanana Madavision Ramatoa Arlala Ramanatsoa vokany ary dia nisy ny fampanatsoana izay notanteran'ireo teo anivon'ny Senit any ity candidat ity. Raha ny fantatra moa zany dia misy ny tsy fanarahana ny lalàna amin'ny feny fifidianana ka hanamaly ny antson'ny Senit ity candidat ity. Nampetson'ny voamiaramaly tena amin'ny sanan'ny fifidianana na ny Senita tetsy amin'ny foibe ny Antselarby Ramatoa Ramanatsoa Arlala candidat maly tena ho fidina ho be any tanàna eto Antananarivo. Araka ny fantatra nandritra ny fotoana dia misy fandikanan'ny lalàna amin'ny feny fifidianana no nataony'ity candidat ity ka nahatonga ny fihetsona azy. Tonga namaly ny antso Ramatoa Ramanatsoa Arlala izay nitondra fanazavana mikasika izay. Olona maromaro nandrana teo nanazava fa tokony hitandrina ny tenako amin'ny mety fampahafantarana ny maha-candidat satria mbola tsy fotoanany izao ho izy ireo ka izay zany ny tena antony niantsonana tetỳ androany momba ny resaka pré-campagne hoe mila mitandrina satria mety hitarika problème izay raha ohatra ka tsy voafehy tsara. Ny carte de visite nizaraiko dia nisoratra hoe candidat à la mairie d'Antananarivo dia izay zany ny zavatra tsy tokony ho zaraiko intsony manomboka izao satria mampahafantatra melon'ny tenako sady aho candidat. Nilaza Ramatoa Ramanatsoa Arlala fa voarainy soamantsara ny toromarika ny Senita mikasika ny fifidianana be ny tanàna. Nitondra fanazavana mikasika izao fampiantsoana izao ihany koa ny filohan'ny Senita Andriamatoa Ralay Arliva Ndrinamamy. Verina ihany fa tsy misy notion zay juridiquement tsy misy zay noho izany zany tsisy zavatra hoe azo atao avy hatrany avy aminy hoe am'izay resaka hoe notion zay tsy misy zay hoe pré-campagne fa ny misy kosa araky ny didy amin'ny lalàna manan-kery araky ny code électoral zany indrindrindra sy ireo didy amin'ny lalàna rehetra mikasika ny fifidianana aty dia misy ny famaritana atao hoe campagne, misy ny famaritana mazava tsara ny hoe inona moa zany hoe fampielezan-kevitra. Noho izany zany zavatra zay tatitra voarainy ety dia misy miendrika sady an'izay fampielezan-kevitra izay zay fipetraka le izy zany zany hoe misy fampielezan-kevitra aty amin'ny fotoana misy etsika manana endrika fampielezan-kevitra aty amin'ny fotoana zay tsy mbola fanaovana ny fampielezan-kevitra. Nilaza ny mbola mpiantso ireo candidat ho vidiana be ny tanàna nilatsaka eto Antananarivo ny filohan'ny Senita ny 9 Jolay ho avy izao. Io ny fotoana ahafahany mampahafantatra ireo candidat izay marimaritra iraisana tokony arahana mba hampirindra ny fifidianana be ny tanàna.